feno fifaliana trany zay afaka miaona finaritra aminao indray atao anatin'izao fandarana izao ary maniry indrindra ny aretanao anaraka izany hatramin'ny farany. Raisina ho tombotsoa ny manana ny pasteur André Paladina Fanera izay miaraka amintsika eto izay miara-mitrandraka amintsika reo fahasambarana raketin'ny bokin'ny Apokalipsy. Koa raisina ho tombotsoa fifaliana ny miarabanao indray tonga soa atao anatin'ny fandarana tompoko. Fandray tafahoana namana tino ary faly koa tafaraka aminao indray amin'ny alalan'izao fandiniana ny ten'Andriamanitra izao ary manonona ny fiainana tompo amintsika mandrakariva. Efa maromaro ihany reo fahasambarana izay nitanysainao teto ny fifandraisan'ny tendron'ireo sambatra any amin'ny toko samihafa ihany koa dia eo ihany koa ny fampiankinana izy ireo satria zavatra tsy azo sarahiny. Mifameno izy ianao tamin'ny fanazavana farany reo sambatra rehetra resahana teo. Tamin'ny farantsika ny resaka ny hoe sambatra ny maty ary nandaniana fotoana mihitsy ny namofovaofy an'izay hoe sambatra ny maty. Tsy ny maty rehetra ka ny sambatra fa ny maty ao amin'ny tompo. Dia mbola nanokanantsika fotoana ihany koa ny nanazava an'izay hoe ao amin'ny tompo izay mba ho azo antoka tenim-bola velona ny olona anankiray. Ary voaresaka teo ihany koa ilay fitsanganana voalohany izay mitondra fahasambarana ho an'ireo maty eo amin'ny tompo. Misy fandraisany amin'ilay Jesosy manana ny fanalaidiny fahafatesana, efa nandresiny fahafatesana ary nilaza tamin'ny Maria sy Marta fa manana an'izany vahaolana izy nanoloana ny fahoriana izay nandalovan'izy ireo tany Betania. Izay raha atao bango tokana reo dingany efa nilalovantsika tamin'ity sambatra ity. Androany tsika naloha hevitra vaovao indray mbola sambatra trany miaraka amin'ny pasteur André Paladina Fanera. Ampiana ary amafisina le famitenana nataonao teo namana dinoa mahakasika le hoe sambatra izay maty. Izay maty ao amin'ny tompo izy isika. Le nazavaina atao hoe maty ao amin'ny tompo. Nandanitsika fotoana kely izy iny fa ampifandraisina amin'ilay maty momba maty anankiray le izy dia le hoe sambatra ny maty ao amin'ny tompo satria anana anjara amin'ny fitsanganana voalohany izy ary tsy ananany fahafatesana faharoa fahefana. Zay mahasambatra azy sady zay ary amafisina kely izy sady ampidina kely le fanazavana ny hoe ilay fahafatesana faharoa dia voalaza fa fariafo le izy. Apokalipsy 2:20 milaza zany 9:14 fariafo le fahafatesana faharoa ary ny anana anjarana amin'ny fariafo dia voalaza ny amin'ny 9:10 le Apokalipsy 2:20 fa devoly no natsipi tany amin'ny fariafo. Zany hoe natokana ho an'ny devoly zany le fahafatesana faharoa sady zay fa ho an'ireo zay zay le hoe mitsatra miasa manaraka azy, ho an'ireo zay ratsy ny asany dia tafaraka amin'ny devoly any amin'le fahafatesana faharoa izy. Dia io any koa namana dinao no manamafy ary milaza amintsika fa le fahafatesana faharoa dia tsy na fa ny fariafo mbola tsy misy zany amin'izao, mbola tsy miseho zany amin'izao satria ny devoly voalaza fa natsipy ihany. Kanefa tsika amin'izao ankehitriny izao devoly mbola hito, mbola hito atany, mbola miasa, mbola tsy lasa any izy, mbola tsy natsipy any izy. Ary zay ihany koa zany tsy mampitombona n'ilay fampianarana ny hoe rehefa maty le olona dia makany amin'ny hafobe izy. Raha very zany le olona dia makany amin'ny hafobe ary raha maty, raha voavonjy le olona dia makany am-paradisa. Tsy mitombona koa zany zay satria nahoana? Satria ny devoly aza mbola tsy lasana amin'ny hafobe. Sa ianao ve aloha lalana ny devoly any? Satria ny devoly voalaza fa fanahy sady zay fanany ny devoly anjely fanahy ny anjely. Ka ny olona rehefa ny devoly mbola miasa ankehitriny dikan'izay mbola tsy misy zany le hoe lasana amin'ny hafobe le olona. Dikan'izay fanantenana le izy ne namana dinoa zay le hoe afatra mitory fanantenana ny Apokalipsy. Dikan'izay dia hoe araraoty amin'izao andro havelomanao zao ny manao asa tsara, manao asa tsara dia izay le hoe ao amin'ny tompo ianao araka ny afatra zay efa noraisika. Mahaliana mihitsy izy ity zany ary misy afatra maro mihitsy zany tafiditra sy voafoko anatin'ireo sambatra anankifito ireo sady zay le izy hiditra amin'ny sambatra fahadimitsika
zany hoe miova foto-kevitra indray tsika amin'ity sambatra ity. Zay anankiroa no mifandray tendro no milaza an'le foto-kevitra sambatra anankiroa zay mifandray tendro. Ndao ara vakitsika Apokalipsy 4:5 ny 5:10. Apokalipsy 4:5 ny 5:10. De zao ny vaky ny teny: indro avy toy ny mpangalatra, sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Resaka fitafiana indray ny voalaza eto. Fa amafisiny foana zany le hoe le loha-hevitra lehibe zay ambara amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia tsy nafa ny fiavian'i Jesosy. Satsy zay. Ary ireo sambatra anankifito ireo dia ao anatin'izay tontolo-kevitra ny fiavian'i Jesosy zay no misy azy. Hatramin'ny voalohany io raha milaza izy hoe sambatra zay mamaky sy miaina ary mitandrina ny teny ty faminaniana ity, fahatongotra ny andro. De amafisiny le izy any amin'le Apokalipsy 2:20 no manamafy an'izay, de le hoe indro afainganao sambatra zay mitandrina ny teny ty faminaniana ity. Asonao zay zay. De avy eo miditra indray le foto-kevitra momba maty. Ho avy Jesosy Kristy, sambatra zay maty ao amin'ny tompo. Anananjara amin'ny fitsanganana voalohany izy, rovina no iseho amin'ny fiavian'i Jesosy no iseho ny fitsanganana voalohany. Ito indray zany zao miresaka momba ny fitafiny. De ozy izy indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy. Inona ny tiana ambara amin'izay tompo? Resaka fitafiana, mila mitafy ianao zany, mila mitafy. Fa tsy mandeha mitanjaka. Ndao verenantsika hatrany amin'ny Genesisy ary. Genesisy 3:7. Genesisy 3:7. De nahiratra ny mason'izy mivady, ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy. Voalazan'io mitanjaka izy. Naninona no nitanjaka i Adama sy Eva? Inona natonga azy nitanjaka? Nanota. Nanota izy tompoko de nitanjaka. Rehefa nandika ny ten'Andriamanitra izy de nahiratra masony de nitanjaka izy niaraka tamin'izay. Aika ny fahotana no mampitanjaka. De ozy izy l'Apokalipsy, sambatra zay miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy. Fandrao mandeha mitanjaka izy. Mila mitafy zany. Misy heviny lehibe any ao ambadika an'izany ravana malala eny. Dikan'izay raha ny fahotana no natonga ny Adama sy Eva nitanjaka, dikan'izay ny tiany nolazaina aty amin'le Apokalipsy, mila miaro ny fitafinao ianao. Zany hoe tsy manota zany dikany. Satria ny fahotana no mampitanjaka. Satsy. Fa rehefa nitanjaka Adama sy Eva any amin'le Genesisy, inona no nataon'Andriamanitra? 1:20. Genesisy 3:7. Efa famakitsika mantsy zany 2:9 zany, nefa misy afatra lehibe zay omen'Andriamanitra antsika amin'izao andro any antsika izao. Genesisy 3:7. Ary Jehovahandriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Zay. Ary Jehovahandriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny rahalehilahy sy ny vadiny dia nampiakanjo azy. Nanome akanjo fitafiana ho an'ny Adama sy Eva Andriamanitra. Satria mila mitafy izy fa tsy mandeha mitanjaka. Azonao amin'izay le fihetsika sy ny hevitra tian'Andriamanitra ao ambadika an'izay. Mila mitafy zany tsika fa tsy mila mandeha mitanjaka. De tsika mantsy zany amin'izao andro ainantsika izao mitory de mampianatra hoe ho avy indray Jesosy, kely sisa fa de ho avy Jesosy sisa. Fa fantaniana petraka. Vakio tsara le Apokalipsy 4:10. Ho avy toy ny mpangalatra ao izy. Indro ho avy toy ny mpangalatra hoy ny tompo. Sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fananarana. Ka raha mitentsika zany amin'izao ankehitriny izao hoe ho avy Jesosy,
kely sisa de ho avy tonga jesosy mila miomana fantaniana petrako mitanjaka ve zany zao ianao zao sa mitafy ianao io raha ho avy jesosy raha mino ianao fa teny efa akaiky de akaiky mifeviany jesosy mitafy ianao sa mitanjaka so de mitanjaka ianao de ahoana moa le mitanjaka manotany dikany satria ny fahotana no nampitanjaka any damaseva ny fahotana no nampitanjaka any damasevany e rehefa nanota izy de mitanjaka dikan'izay raha ho avy jesosy mitafy ianao zao ankehitriny zao mitafy ianao sa mitanjaka mandeha mitanjaka raha amboantsika le fanazahoana mbola manota foana venao zao sa efa tsy manota intsony efa miaina amin'ny fiainana tsy misy fahotana intsony sa mbola be da be zany raha jerevantsika zany zao ny toetran'ny olona sy ny fiainan'ny olona am'izao aneraintsika zao eto am'izao tontolo zao na manadinao de mbola be da be mitanjaka satsy mbola be da be zany mandeha mitanjaka am'izao tsy mitafy satria manota de be da be mandeha mitanjaka kanefa ho avy jesosy kristy de zay mahatonga an'le apokalipsy hoe sambatra zay miaro ny fitafiana miaro ny fitafiana arovana le fitafiana tandremana garde arovana le fitafiana ndao idirantsika ara mahakasika an'izay romanina toko 7:10 ny 2:4 romanina toko 7:10 ka ny 2:4 malina mihitsy izy ty mila mitafy ianao zany ary mila arovana le fitafiana mba tsy hitanjaka ianao romanina toko 7:10 ny 2:4 fa hitafio jesosy kristy tompo ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany zay iza no hitafiana azy izy jesosy hitafio jesosy hitan'ny namanadinao tena manamafy an'le loha hevitra any amin'ny apokalipsy eny izy fanambarana izy moa izy fanambarana jesosy fanambarana jesosy fanambarana an jesosy ary fanambarana avy any jesosy aike zany le hoe sambatra zay miambina fitafiana jesosy ka le fitafiana zay le fanambarana ianao zany ho avy tompompangalatra ao zy izy jesosy sambatra zay miambina an'le fitafiana jesosy le hitafio jesosy kristy ndao dirantsika lalina kely fotsiny le izy namanadinao fantanina kely pasteur azo ampifandraisina ve zany a le hoe mitafy an' jesosy kristy sy lay fanafiana ny adamaseva nyle akanjoditra any amin'ny genesis toko 7:1 tena mifandray mihitsy tena mifandray satria zadino le genesis 3:21 andriamanitra fa tsy adamaseva no nanao an'le akanjo de akanjo hoditra le izy sady zay hoditra taizandriamanitra nahita hoditra misy biby mivonoana atao tompoko de romanina toko 5 milaza an'izay romanina toko 5:5 tsy manino nandaovaka itsika romanina toko 5:5 fa andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty amonjy antsika kristy io zany zao de miteny hoe fonombola mpanota isika de fa maty amonjy antsika kristy tamin'ny fomba hoana ny nahafatisan'i kristy fonombola nanota ny olombelona de fa maty jesosy tamin'ny fomba hoana jaona mamalaina azy jaona toko 1 ny 7:20 aonao zy izy jaona toko 1 ka ny 7:20 zao ny vaky ny teny noho ny ampitso de nahitany jesosy avy manatona azy jaona ka de hoy izy indro ny zanak'ondron'andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao zay rehefa hitany jaona nanatona azy jesosy de hozy izy jaona indro ny zanak'ondron'andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika kristy zanak'ondron'andriamanitra maty kristy tamin'ny fomba hoana zanak'ondry aika le zanak'ondry le akanjo hoditra zanak'ondry zay natafin'andriamanitra any damaseva
disy mahatonga le romanina toko fahatelo ambin'ny folo hitafio jesosy kristy aika izy zao ny Damaseva mitafy an kristy any Damaseva zay le hoe nanarona ny fitanjahana nanarona ny fitanjahana nitafy an kristy izy de tsy nitanjaka izy satria nitafy an kristy mahafinaritra zay mahazo antoka namana dinao fa hovovonjy ane Damaseva maty izy zany zao tsy efa 9 taona mahe zany zao niseho zany zavatra zany teto ambony tany fa azo antoka fa hitsangany a Damaseva satria nitafy an kristy izy zay de ndao jerevantsika ao amin'ny Matio toko 12 de ny andininy 1 ka hatramin'ny 4. Matio toko 12 ny andininy 1 ka hatramin'ny 4. Miresatsika zany ny am'le hoe sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy efa nazavaitsika teo hoe nampitanjaka any Damaseva de nanota tsika kehitriny koa zany mila mitafy satria mitanjaka noho ny fahotana noho ny fahotana dika zay le hoe mila mitafy tsy manota ny dika de mila mitafy kristy anefa le fitafina hitafio jesosy kristy saty zay fa mila mitandrina namana dinao tsy maninona sokafatsika kely ny fonoteny mila mitandrina hoe mila mitafy ony meo an'le fitafina jesosy enao le fitafina de anaovanao le fitafina kanefa enao le olona le mitafy za kristy io mbola miaina amin'ny fahotana zay le tandremana fitaka zay tena fitaka ao fa omenanao fotsiny le fitafina omenanao maimaimpona le izy fa na manota foana azy ianao tsisy olana fa omenanao maimaimpona le fitafina atafy anao maimaimpona zay le fitaka zay saty zay fa iny le milaza hoe mbola anota ihany va isika any amin'ny Korintiana ndray izy Romanina izy milaza zay mbola anota va isika ozy izy Romanina toko 1:2 hitombon'ny fahasoavana sanatria zany zay lizy ndao vakitsika le Matio re nahoana no tsy maintsy mitafitsika nahoana milaza le apokalipsy hoe sambatra ho avy tompangalatra Jesosy sambatra zay miambina ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy Matio 12:1 hatramin'ny 4:10 ary noho ny efa niditra ny mpanjaka hizahany mpinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady de hoy izy taminy ary isakaiza ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia sina izy ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatory ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizana any ivelany izy any no isy ny fitaomanina sy ny fikotroha nify fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana io zany zao manamafy an'le apokalipsy toko 1:10 ho avy tompangalatra Jesosy sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mitanjaka izy eto amin'ity fanoarana ataony Jesosy io ka efa milaza zay fanoarana io ity lehilahy anankiray ity tafiditra tao amin'ilay fampakaram-bady kanefa tsy nanana akanjo mitanjaka zay le izy mitanjaka izy tsy nanana an'le akanjo izy kanefa tafiditra tao diosisy ahoana natafidiranao ato nefa ianao tsy manao an'le akanjo fitondra amin'le fampakaram-bady mila mitafy ianao mila manana an'eo akanjo eo ianao tsy nanaova nefa le akanjo navoaka izy navoaka zay ny le tiany afatra mpitena ry havana malala fa mifatany apetraka naminadinao rovina ny mila manana an'io akanjo io rovina ny mila mitafy an'io akanjo io rovina raha ny tena marina zao akehitriny zay le izy zao akehitriny zao no tokony mitafy an'io akanjo io ianao Jesosy le fitafiana ozy tsika hitafio Jesosy Kristy zao akehitriny zao anao no mila mitafy any Jesosy Kristy de amin'ny fomba ahoana satria mila mitafy an'io tsika fa raha zay tanjakotsika sady zay tanjaka nao maky eo amin'ny Efesiana tsika ary Efesiana toko
efatra ny andininy fa efatra amby roapolo. Efesiana toko faefatra ka ny andininy fa efatra amby roapolo. Zao ny vaky ny teny. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Ary mba ho tafianareo ny Toetra vaovao toetra vaovao noforonina araka n'inona izy izy? araka an'Andriamanitra. Araka an'Andriamanitra. Zay le Genesis toko 7 Andriamanitra no nanao an'le akanjo dia nampiakanjo any Adama sy Eva. Noforonina araka an'Andriamanitra. Mba ho tafianareo le toetra. Ay ty toetra le tian'olazaina amin'le fitafiana e. Zay toetra noforonina araka an'Andriamanitra. Toetra an'Andriamanitra le zany e. Ka raha miteny le Romanina hoe hitafio Jesosy Kristy tompo. Dikan'izay toetran' Jesosy. toetran' Jesosy. Toetran' Jesosy no tafianao. Zany hoe tsy le tafiana moa zany hoe iainana. Toetran' Jesosy no iainanao. Ny toetran' Jesosy no lasa toetranao. Toetran' Jesosy Kristy. De le toetranao mpanota efa tsy hitantsony fa zay le hoe mitafy an'i Kristy ianao. De lasa manana ny toetran' Jesosy. Toetran' Jesosy. Amin'ny andininy hafa izy ataony hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Toe-panahy araka an'Andriamanitra. Andao faranantsika amin'ity toko sy andinina anankiray ity le izy namana Dino hoe reo olona zay vovonjy rehefa ho avy Jesosy satria miresaka izy hoe ho avy toy ny mpangalatra ao izy. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiana fandrao mandeha mitanjaka izy. Ndao maka toko sy andinina iray tsika manamarina an'izay hoe mila manana an'io fitafiana io rehefa ho avy Jesosy raha tianao ny anantena ny raha manantena ny hiditra any an-danitra ianao de mila manana an'io fitafiana io. Ao amin'ny Apokalipsy toko 7 no vakitsika ny andininy 7. Apokalipsy toko 7 ka ny andininy 7. Rehefa afaka izany dia hitako fa ndreo nisy olona betsaka tsy tambo-isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapandro fy teny an-tanany. Olona vovonjy io avy amin'ny firenena rehetra, avy amin'ny olona rehetra nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry. Ny akanjo ina izy? Akanjo fotsy lava. Akanjo fotsy lava. Fitafiana. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiana. Fa zao, ndao vakitsika ny 7:7. Inona ny zavatra niseho tamin'ireo olona reo? Inona ny zavatra niseho tamin'ireo olona reo? Reo olona vovonjy reo zany. Apokalipsy 7:7-8. Ary ny anankiray tamin'ilay olona namaly ka nanao tamiko hoe iza moa ireto miakanjo fotsy lava? Taiza izy? 7:7. Fa hoy izao tamin'ny tompoko ianao ny mahalala. Dia hoy izy tamiko, reo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofitsiny tamin'ny ranony zanak'ondry. Zay. Aika raha tena marina le tapany farany no amin'ny 7:7. Mpanotana ireo maloto mitanjaka azy zareo satria mpanota zay le hoe samy efa nanota izy rehetra. Fa zao nosasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry le fitafiana. De le fitafiana izy tsika toetra le fitafiana toetra. De le toetrany zany le toetra mampanota azy nodioviny de nosasany tamin'ny ran'ny Jesosy. Zay le hoe famelan-keloka. Le toetra fahotana zay niainany dia nisorona le fahotana, nosasana le fahotana, nodiovina ho afaka amin'ny fahotana izy tamin'ny alalan'ny ran'ny Jesosy. Asono tsara le zava-dehibe tamin'ny alalan'ny ran'ny Jesosy no nanadiovana azy. Mpanota voavela heloka zany reto olona indrindra. Voavela heloka zany reo olona reo, voadio, voasasa ho afaka tamin'ny fahotana izy. Fa ilay famelan-keloka efa niainany tamin'ny toetrany tety amin'ny fahavelomany. Marina koa zay voalazanao zay tena misaotra anao dia le famelan-keloka zay nomena azy niainany zay. Fa tsy hoe misasana ianao de lasa miverina maloto indray. Fa zay le hoe
sambatra zay manina fitafina miambona ka miaro ny fitafina, miaro arovana le fitafina mba tsy ho voaloto aloto. Zay zany ny afatra omen'le apokalipsy raha ny tena marina. Ho avy Jesosy, ianao zay maloto mpanota mila diovina, le toetranao mampanotanao diovina amin'ny alalan'ny rano Jesosy de lasa madio ianao. Zay le toetran' Jesosy zay, madio madio tsy isy tsiny. De atao inona zay fitafiana zay? Tehirizina zay, arovana zay, arovana dia ambenana zay fitafiana zay mba tsy ho voaloto indray. Mandra-piafin'i Jesosy. Mahafinaritra e, tena satry foana mbola hanovo fahalalana amin'ny alalan'reto sambatra atao amin'ny apokalipsy reto kanefa manapetra ihany ny fotoana. Ndao rehefa tena mavaka andray zay loha hevitra sarobidy zay pasteur. Vavakantsika re Jesosy eo ho avy tsy ho ela ianao, misaotra satria mampafantatra anay ny tokony atao ankehitriny. Mila mitafy izahay fa tsy mandeha mitanjaka, ary ianao le fitafiana, toetranao le fitafiana, ary afaka manome zany fitafiana zany ho anay ianao. Ary izahay kosa de mila diovina, mila sasana ho afaka amin'ny fahotana ka handray ilay fitafiana fotsy madio tsisy pentina de tsy ina fa nitoetranao zany. Tanterao aminay tsirairay avy zany tompo, dia ny ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia ankasitrahana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany mino izay fa mbola halinanao mitoy zany famelabelarana zany. Isaorana ihany koa ny teknisianina izay mifanome tanana nanatontosa zany fifandraisantsika izany dia ankasitrahana koa ny pasteur André Palatony Fanera izay mbola maneho ny fahavononany hiara-miasa amintsika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny fiaonana manaraka indray. Tompo klasy.